Land Coalition Internationale pour l'accès à la terre. Ao anatin'ny fotoana ny fanavozana ny fanavozana fananatany zay tsika miverina mijery an'le réforme foncière moa zany zao ny gouvernement malagasy araka le efa voalaza tamin'ny farany iny dia tsika ny mahatonga antsika zao eto zany a fisianyity sy ny fisianyity déclaration eto amintsika ity dia mety avy hatrany dia ho engane voarain'ny gouvernement tontolo ny zavatra ho teneninao zay zany ny zavatra anankiray andrasany hoe mba avy hatrany dia hoenona zany ny société civile gasy ao aorianan'ity hetsika anankiray ataontsika ity satria tsy ny gasy rehetra fa firenena afrikana maromaro manao azy karazana hoe plaidoyer ho antsika zany ny fisianyity eto sady miaraka amin'le semaine du foncier koa moa zany dia ohatra hoe fitafahoana ny tisinymamy zay zany ny votoantiny nasa ohatran'le roa andro ahafahana mahazo hoe inona le etaeta dia ahoana ny fomba fanoratantsika anazy mba ahafahana mitondra anazy any amin'ny Union africaine dia any amin'ny gouvernement isan'isany andreo izay misy ny membre ny LC tonga eto amin'ity hetsika ity zany le déclaration iny mihitsy zany le ataontsika hoe fitaovana entina manao an'le plaidoyer dia iny zany no dinihana mandritra ny roa andro androany sy rapitso dia rapitso ariva moa zany no avoaka le déclaration dia lanin'ny ny olona ato dia hoe déclaration le LC Afrique teto Antananarivo zay zany izay no entina indray en tant que ILC amin'izay mampisy membre anay ho any amin'ny continent africaine rehetrarehetra sy eto Madagasikara fiakarany hoe visibilité ny société civile malagasy amin'ny raha resaka continent africain jerena akoatran'izay zany anaso ao koa ny hoe rehefa mandeha zany le déclaration dia lasa hoe déclaration any LC Antananarivo dia iny tsy maintsy ho citena foana dia le resaka visibilité foana ihany zany akoatran'izay koa nefa misy koa ny fanomezana lanja fanomezan'ny gouvernement antsika lanja angambany noho ny fisianyity hetsika ity bebe kokoa amin'ilay société civile misy eto zay angambany raha dia eo koa nefa zay zany ILC zany efa manohana ny sifa mandrakariva amin'le asa taona mba resaka plaidoyer sy lobby eto Madagasikara dia mbola ao anatiny toy an'le asa zany izy ity raha maro samy chargé de communication et réseautage amin'ny ILC Afrique raha maro samy